Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Vato mahery ny 530 no nofoana ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mandritra ny fifidianana lola farany teo noho ny antony sy fanaran-dalàna. Misy azy tokony ampiarina ireo izay nandika lalàna voarakitra amin'ny lalàna amin'ny fifidianana tsy manatanteraka ny asana nefa ny seni noho izy tompona andraikitra voalohany amin'ny fametrahana ny fitoriana. Efa mandray ny antotaratasy amin'ny famondrana lova ny Brown fananatandry manerana ny nosy amin'izao fotoan'izao tsy mbola misy kosa ankilany ny lalàna nivoaka nanamarika io fanamorana ny famondrana lova io ary ny fanefahana ny hetra tokony ho aloha tsy ho ampy ny enimbola namondrana ny lova maimam-poana araka ny nambarany filoham-pirenena hoy ny mpiasan'ny fananatandry. Ny volana febroary izao isy ny foara be karakaraina ny anda ary anasana ireo mpandrara malagasy indray anjara amin'izany. Mandrina ny $750 ny an-tanàna alefa ny Madagasikara tany Inde teo anelanelan'ny taona 2024 no mariana androany ny fankalazana ny 420 taona ny Repoblika ny Inde. Miakatra ny vidin'ny hena any Poto ny antony mampiakatra ny vidin'ny hena eny an-tsena tsy maraka intsony ny filana anatiny lasan'ny sinoa ny akamaroan'ny enomby. Omby 20 camion isan'andro ny lasan'ny sinoa amin'izao fotoan'izao izany hoe omby 7,500 isan'andro. 30 mahery no maty Cameroun nandritra ny fanafiana ny CC sy mpanao viveriny aindy misy 4 ny tompon'antoka ny Boko Haram no voatonona amin'izany. Ny antsipriny izao narainao afaka fotoana fohy. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenak, Socavitre, très sincèrement à votre service. Pour January sandraiky amin'ny telopolo Janoary enina amby folo sy roa arivo ao amin'ny gymnase Mamasina. Isy animation isan-karazany concours de dingue 3 points amin'ny le tino azadino ary ny telopolo Janoary sandraiky amin'ny telopolo Janoary ao amin'ny gymnase Mamasina. Championnat national 3 contre 3 asutelo any mpiara-miasa LMG, Colis Express, Managin, East Academy, CUA, Playzone, Das Red. Sponsor officiel, la 4G by Telma. Mantra ny lambako. Efa misy koa zao ny vovon-tsavony Beril amin'ny fonosana vaovao 900 grammes sy 500 grammes parfum citron. Pour commencer en beauté l'année 2016, Baolay vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers,
panneau solaire, lecteur DivX, caméra de surveillance. Sans oublier les synthétiseurs de nouvelle génération. À ne pas rater aussi des superbes produits, rien que pour les femmes, correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Baolife vous souhaite une bonne et heureuse année. Arrivage de matériel et équipements agricoles chez Agrivet. Tracteur de 30 à 80 chevaux avec ses accessoires, charrue à disque, charrue à soc, pulvériseur à disque, rotoculteur, tarière, remorque, sémoire, motoculteur, tractopelle pour travaux publics et construction, pièces détachées, divers matériels de récolte et de traitement, matériel et équipements agricoles de qualité, fiables, robustes et efficaces, distribués par Agrivet. Ianao rery ke sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy any tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy match raha. Kosa e, za jery série ka. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Ty misy tanàna iray miaraka amin'ireo mponina aminy. Samy miaina malalaka izy ireo ary manatanteraka ny zavatra atao amin'ny fiainana andavanandro afa-tsy ity olona iray ity. Maro ny zavatra tiany atao nefa tsy azony atao. Te mitody lavitra amin'ny fianarana izy, te hiasa nefa tsy afaka. Sarotra aminy ihany koa ny ahazo fitsaboana ara-dalàna. Sahirana izy na dia nivezivezy eto Madagasikara, firenena nahaterahany sy nonena ny fianakaviany efa taona maro. Vao maika moa zany hoe andeha hivoaka ny ivelany zany. Ny olany dia satria izy apatride na tsy manan-tsata. Zany hoe tsy misy firenena manasokajy azy ho toy ny teratany. Tsy afaka manao ireo zavatra fanao tsika amin'ny andavanandro izay heverintsika fa mandeha ho azy izy. Antony mahatonga ny olona ho lasa apatride ohatra ny fisiany ny fanavakavahana atao amin'ny vehivavy izay tsy afaka mampita tsy misy fepetra ny zoam-pirenena amin'ny zanany na amin'ny vadiny, na ny fanavakavahana atao amin'ny sokajin'olona sasany noho ny fiaviany na ny finoany. Eo ihany koa ny faniliana vondron'olona nonona teto Madagasikara efa 100 taonany izay tsy nahavita ny fandray tamin'ny tany niaviany nefa koa tsy nahazo ny zoam-pirenena malagasy. Mihoatra ny 10 tapitrisa ireo olona apatride maneran-tany ary Madagasikara koa dia voakasika izany. Tsy rariny raha amin'izao taona 2020 izao mbola misy sokajin'olona tsy manan-tsata toy izany. Fotoana izao hitondrantsika vahaolana ho azy ireo. Gato baixo, Silhuela em sul. Gato baixo. Se for viento. March forward. Arabian Sul. March forward. Arabian Sul. Gato baixo. Silhuela em sul. Gato baixo. Se for viento. March forward. Arabian Sul. Moka Jimbo Agrivet, mahery faiky, mamono ihany koa ny kadradraka sy ireo biby kely isan-karazany manidina sy mandady ao an-trano. Misy ny bomba aérosol, ny diffuseur électrique miaraka amin'ny recharge pastille, eo koa ny liquide diffuseur ary ny lotion anti-moustique. Hitanao eny ny mpanjara manerana ny nosy. Ody moka Jimbo Agrivet, tsotra, mora, mandaitra avy hatrany.
Miarahaba tompoko faly tafaraka aminao indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalambo vao amin'ity hariva ity amasananao am-panajana anaraka izany hatramin'ny farany ny lafin'ny politika vetrany moa no hoentsika manomboka ny fotoana ny fampalalambo vao amin'izao atoandro izao efatrandro taty aorian'ny namoany fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana ny valim-pifidianana lola dia tsy mbola misy resaka treto mikasika ireo tompona andraikitra na ihany koa ny toerana nahitana izay tsy fahatombanana tamin'ny fifidianana izay misy anefa ny sazy mifanaraka amin'izay tsy fanarahan-dalana izay ve porofony fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana fa ao anatin'ny lalàna mifehny fifidianana nisy any kosa nefa naombaratra eto fa tompona antoka ary isan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fametrahana fitoriana toy izao mitondra ny fanadihadiana Izora Kotondrina. Vato maherin'ny 700 no nofoanan'ny ACC nandritran'ny fifidianana olona farany teo noho ny antony tsy fanarahan-dalana maro isan-karazany. Hatreto anefa mijanona ho didim-panjakana fotsiny ihany izany fa tsy misy ny fampiarana azy. Mazava nefa ny voalazan'ny lalàna 22 tsipika aotra 5 mifehin'ny fifidianana fa misy ny sazy mifanaraka amin'ny fandikana ireo lalàna ireo. Teto Antananarivo ohatra, isan'ny antony nanafoanana vato misa 8 tsy fisian'ny isoloara araka ity tatitry ny ACC ity, izay tsy mampisy ny fangaraharan'ny latsabato. Mazava ao anatin'ny lalàna mifehin'ny fifidianana araka ny andinin'ny faha750 fa misy ny sazy miandry ireo izay manohitohina ny fangaraharan'ny latsabato izay. Raha araka ity andininy ity, sazy herintaona ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina miampy lamandy 9 ariary ka hatramin'ny 4 ariary izany. Toy izany ihany koa no nitranga tao Toliara, vato miisa 720 no nofoanana noho ny fisian'ny marika hita maso ahafantarana ny nandatsabato. Voalazan'ity andinin'ny faha750 amin'ny lalàna mifehin'ny fifidianana ity ihany koa ny fanasaziana ireo rehetra nikasany anodikodina amin'ny endriny rehetra ny voka-pifidianana izay. Sazy herintaona ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina miampy lamandy 9 ariary ka hatramin'ny 4 ariary koa no sazy miandry azy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanadonona rehetra toy ny fanadonona ny fanasoniavana ny PV izay nitranga tamin'ny kaomina maro tao Toliara sy tao Fianaratsoa. Ho an'ireto tranga farany ireto vato 720 no nofoanan'ny ACC noho izay antony izay. Ho an'ny tao Toamasina indray, vato 9 no nofoanana tao amin'ny kaomina Fierenana noho ny fanahiana osika na alabato. Raha ny voalazan'ny andinin'ny faha-12 ao amin'ny lalàna mifehin'ny fifidianana, raha toa ka fifidianana safidy no nitranga, voasazy andoha avo roeny ny vola noraisina na nampanantenaina ireo izay tompona andraikitra amin'izany. Ankoatr'izay, verezonjoa amin'ny maha-olom-pirenena azy ireo rehetra tratra na nikasa hividy na hivarotra safidy amin'ny fifidianana toy izao, na ohatrinona vidiny. Tsy afaka manao asa-panjakana ihany koa izany olona izany. Raha olom-boafidy no voakasika izany, tsy afaka mitondra mandat mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 taona. Ho an'ireo mpahay lalàna kosa, ny CENI no tompona andraikitra voalohany amin'ny fametrahana fitoriana momba ireo trangany tsy fanarahan-dalàna ireo. Misy tokoa zany fehezan-dalàna ao anatin'ny code électoral hoe raha misy an'izao fandikan-dalàna zao ataonareo dia voasazy nareo araky ny code pénal dia efa nametraka izy be da be. Ny indro kely mitranga angambany amin'izay fotoana izay dia ile olona nanao an'ilay fandikan-dalàna nefa lany sénateur dia voalohany indrindra aloha voaro izy satria manana lui immunitaire zareo amin'ny maha-sénateur azy. Nefa ireo olona ireo zany amin'ilay nandika lalàna tao anatin'ilay fifidianana iny dia rariny sy nitsiny raha ohatra ka raha hoe enjehana izy araky ny lalàna ary eo zany nametrahana hoe tokony ny CENI zany tokony manenjika an'ireo olona ireo raha tena manao ny asa ny CENI dia tokony mametraka fitarainana izy fitoriana amin'ireo olona izay tena nandika lalàna tanatin'iny fifidianana iny. Ity rafitra mahaleo tena misahana ny fifidianana ity ihany koa no tokony manao saisie ireo ministera tompona andraikitra handray andraikitra manoloana ny trangana tsy fahatomombanana rehetra toy ireo voalaza ireo. Hatreto anefa mbola mangina tanteraka ny CENI. Tsy rehitsony na ireo fitoriana misy pirofo efa nipetraka talohan'ny fifidianana momba ny fikasana sy fanerena mpifidy anatrika fivorian'ny lisitry ny kandidan'ny HVM tao amin'ny faritra Anosy aza. Azaho aiza ny fampiarana ny lalàna hatreto manoloana ny voalaza fa fahaleovan-tena anana nyity rafitra ity.
Fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe andrainy andraiky ny ve sa tsy andrainy andraiky ny seni ny filohan'ity rafitra ity moa izay mpisolo vava zadrara amin'izao fotoana izao. Fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray 7 taona ateo aorian'ny korotana izay nitrangan'ny famaizana ireo tranombarotra maro samihafa tsy mbola misy ny fanoherana ireo niarambona mangataka ny amerenana ireo fitaovana nisy nangalatra tamin'izany fotoana izany moa ny filoha teo aloha Ravalomanana fa itsy ankilan'izay dia mitaky ny anoherana azy ireo ihany koa ny mpandrara madinika amin'izao fotoana izao mbola mitondra ny fanadihadiana hatrany Zora Kotondrina. Mangina tanteraka ary tsy rehitsony hatreto ny momba ny fanoherana ireo niarambona tamin'ny korontana nitranga tamin'ny 24 ny volana Janoary 2024. Na dia efa voalaza tao amin'ny tondrozotra nivoahana tamin'ny tetezamita aza ny fanoherana azy ireo tsy mbola totosa izany hatreto. Renena nisy dega nitranga teto nisy vonona nitranga dia tena ao anatin'ny laharam-pahamehana mihitsy ho an'ny resaka hoe eo amin'ny fampihavana na eo amin'ny fanarenana sy ny zava-misy zany dia tena voalaza ny feuille de route mihitsy aloha io tena tokony anisan'ny laharam-pahamehana zany fa nefa ny ankehitriny moa dia mbola mijanona hatreo ihany dia resaka tsy afenina ihany koa fa miara-miasa amin'ny banky mba hoe isin'ilay support financier zany satria raha manao investissement tsy maintsy mila vola tsy maintsy misy fandaminana ohatran'izay dia reny aloha hatramin'izao no mbola ahafahana mijoro miasa na raha tokony hoe ny gouvernement ny sahana ny vahoaka ao aminy sy ny mety hoe mpandraraha ao aminy ary manohana ny ekonomia ao aminy dia hatreto aloha zany mbola miandry aizana anjaran'ny gouvernement zay fanjaka mahefa. Raha tsy ahivina mpandraraha analina no niarambona tamin'ireny fotoana ireny ary olona maherin'ny 3 hetsy no very asa. Isan'ny nitaky ny famerenana ireo fananany simba sy very tamin'ireny fotoana ireny ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany ary nitaky ny anokafana ny orinasa Tico. Aina hoe otsinona ny lamy dia tsotra fotsiny valiteny tsy aka tombony mihoatra izay zavatra simba sy zavatra may sy fantiantoka izay efa voalaza ny feuille de route na ny tondrozotra voalaza ho avokoa hoe averina ny tompony fananana araka ny article 20 ary amena fahalalahana izy anarina indray sy anokatra indray ny orinasa. Hatreto tetikasa ny mbola betsaka momba izay fanoherana niarambona tamin'ny 2024 izay. Tamin'ny taondasa dia efa nisy ny fandrafetana volavolan-dalàna anatotosana izany. Tafiditra tao anatin'izany ny fananganana ny Fonds National de Solidarité izay andraikitry ny FFM hatramin'izao nefa tsy mbola tafatsangana io rafitra entina hanoherana ny niarambona tamin'ny krizy 2024 io. Raha ny fanazavana azo mbola miandry famatsim-bola avy any ivelany ny FFM anatotosana izany. Isankilan'izay nefa efa andalana ihany koa ny fanoloana ity rafitra ity. Isan'ny fepetra-mbola takin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena hatramin'izao nefa izay fanoherana ny niarambona izay. 7 taona lasa tokoa ihany koa izay no namain'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo-mpanjakana tantara tsy fanadinon'ny firenena moa ny tranga toy izao itony ny raharaha Egyptiana izay natsiaro ny tranga toy izao 5 taona lasa izay omaly ary tantara ihany koa fakana lesina ho antsika malagasy fa araka ny 1770 amin'ny lalam-pandrenana dia andraikitry ny ACDDE na ny filakevitra ambonin'ny fanjakana tan-dalàna sy ny demokrasia no manara-maso ny fampiarana ny demokrasia ny fanjakana tsara tatana ary ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara ary anao tatitra ho an'ny mpahilalana sy mpandarina politika sasany dia tsisy azo antenaina amin'ity rafitra ity fa fanaronana mpitondra ireo tsy nety nataony fotsiny andry raha ny fanadihadiana nataony Feizory Rafaly. Araka ny lalàna rafitra maleo tena amin'ny asany sy amin'ny fitantanany ny filan-kevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna na ny HCDDED. Isan'ny asa izay andraketany ny manara-maso ny fampiarana ny demokrasia sy mitoroka ny tsy fanajana zon'olombelona. Mbola sarotra ny hipetrahan'izany fahaleovantena izany no ity rafitra ity izay manaraka ny baikon'ny fitondrana toy ireo rafitra maro misy eto amin'ny firenena. Tranga maro ny seho teto an-tanindrazana no efa nomeloan'ny vondrona samihafa izay miaro ny zon'olombelona fa nadihadiana maro no efa natomboka nefa tsy nisy vokany. Raha tsy ilaza fa tsy ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena. Ho an'ny mpahilalana iray fitaovam-piadiana eo an-tanan'ny mpitondra hanatsarany ny tenany manoloana ny fanimbazamanana ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna ity rafitra vaovao ity. Antoky ny fandalàna ny demokrasia marina io sy ny zon'olombelona raha koatra ny tena tokony fipetrany fa amin'ny fomba fitatana ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao dia aza gaga ianao fa mbola hanaovany ihany koa io ny ajotsay ny maimizina. Io ny fomba fiasan'ny fanjakana, ny fampiororona, ny menasy, ny fifidianan'olona, ny fanaovana ny karazana pression rehetra, ny
anaritsaronina sy anakotakonana ny marina tiako lazana amin'izany dia tsy dia misy zavatra firy azonao antenaina. Raha ny fanazavany nisy olombavambahoaka iray kosa tsy ny fananganana ny rafitra no tokony amaika fa ny famaritana ny demokrasia marina ho apetraka eto amin'ny firenena. Andrasana amin'ity rafitra ity kosa ny fasahiana anova izay tsy mety hatramin'izay. Ny zavatra andrasana amin'ny rafitra io angamba aloha izany dia tsotra hoe tena hijoro marina amin'izay hoe fanabeazana voho ny demokrasia izay indrindra ny fijoroana sy ny fitenenana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra ka manohitohina ny zon'olombelona satria mbola hita sy miariary be nge zany eto Madagasikara mba misy fijerena ve hoe miaina amina rivotra madio ve le olona misotro rano madio ve le olona mba mianatra araka ny tokony ho izy ve ny zanaka malagasy mba voatsabo araka ny tokony ho izy ve ny teratany zay tsy salama. Raha ny fanadiadiana olona 7 no andrafitra ny HCDDED izay asa mandritra ny 5 taona. Fantatra ihany koa fa nendry-olona iray ny filohan'ny Repoblika ary ianana solotena iray avy ny HCC, ny anteny mieran-doholona, ny anteny mieram-pirenena, ny fitsarana tampony, ny CNDIH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ny olafitry ny mpanao gazety ary ny olafitry ny mpitsara. Androany no nisokatra ny fisoratana anarana ho fidinina ho solotenan'ny HCC. Isan'ny rafitra izay ajoro manaraka ihany koa ny Haute Cour de Justice. Fa fitaovana iray isan'ny ampiasain'ny mpanao politika sy azahoan'ny mpanohitra vahana ihany koa ny fahafahana maneho hevitra eny amin'ny kianjan'ny demokrasia eny Ambohijatovo. Hatramin'ny amilan'ny komina Antananarivo renivohitra isokafany ity kianja ity moa dia tsy mbola nisy nomeny fanjakana alalana anao izay fihetsiketsena eny an-toerana izay. Aorian'ny fametrahana ireo olona rehetra voafidy vao mety hisy izay fanomezana lalana ampiasaina ny kianjan'ny demokrasia eny anivon'ny préfecture de police raha ny fanazavana nentina izy ireo. Oliva Antriniala no mitondra ny fanadiadiana. Mbola sarotra ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana indrindra ireo mpanohitra ny fitondrana ny hamory olona sy aneho hevitra ankalamanjana indrindra eo amin'ny kianjana Ambohijatovo ankehitriny. Raha ny zava-misy fahefan'ny komina no nanome ny toerana anehoan-kevitra saingy mbola ambonin'izay ny an'ny fahefana mpanatanteraka izay soloin'ny préfet de police teny izay manome alalana aneho hevitra na tsy eo amin'ity kianja ity. Ho sarotra ho an'ireo izay maneho hevitra ankitsipo sy milaza ny marina ny azo ny kianjan'ny demokrasia tsy mbola atoato ny fahazoana lalana aneho hevitra eo amin'ny kianjan'ny demokrasia. Tsy afaka tonga dia mamaritra hoe enina tsy fa arakaraka ny zava-mitrango eo satria tsy maintsy mijerena zany ahoana le sûreté de l'État zany tsy maintsy jerena mety manotohana ny filaminan'ny fanjakana ve zay efa somary lalina be zany. Teo ohatra zao hoe nisy an'le fifidianana sénatorial zany dia misy koa zany le processus avant élection dia misy poste électoral. Tsika zao anatin'le poste électoral vao niala kely ny fifidianana mbola mila milamina. Raha ny fanazavany nisy olombavambahoaka sady mpahay lalàna avy amin'ny antoko-timy tokony hisy fahaiza mifandamina eo amin'ny fanatanterahana fihetsiketsehana eo amin'ny kianjan'ny demokrasia. Rehefa nisokafana rehefa nitokanana hoe kianjan'ny demokrasia izy dia tokony ampiasaina araka ny tokony ho izy. Rehefa tenena indray tsy kianjan'ny demokrasia intsony fa zaridaina fotsiny dia hafa indray izay. Tsy tokony izy intsony ny abus d'autorité na abus de pouvoir fa tokony fiarah-miasa no atao zany mba ampiasaina araka ny tokony izy n'izany kianja zany. Raha tsy ahivina ny fahafito ny volana janoary lasa teo no tapaky ny filan-kevitra munisipaly amerenana ny fahalalahana maneho hevitra eo amin'ny kianjan'ny demokrasia eo Ambohijatovo. Hatramin'ny fahafitony volana febroary kosa no iandrasana ny contrôle de légalité avy amin'ny préfecture de police mikasika izany. 5 andro mialohan'ny fihetsiketsehana kosa farafahakeliny no andraisana ny fangatahana fahazon-dalana izay hivaly eo anatin'ny 27 ora. Raha ny fanazavan'ny mpanjinika ahitany fitondrana hevitra hatrany ny anoherana ny anatanterahana hetsika famirin'olona indrindra fa ireo mpanohitra. Lafiny toe-karena kosa indray dia 3 volana teo aorian'ny fametrahana ny télé générale vaovaon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar tsy mbola fantatra mazavatra eto ny drafitra entina narenana ity kompania mpitaterana malagasy ity. Nantopiny andraikitra ny ministera fitaterana aza milaza mbola tsy mahalala inona na inona. Fantatra ihany koa nefa fa tsy tavaverina anivon'ny kompania nasionaly ireo mpanamory efatra nitarika fitokonana ny taondasa teo ary tsy mbola mandray ny karamana izy ireo amin'izao fotoana izao araka ity fanadihadiana nentiny Michel Arnaud ity. 7 volana tsy nandray karama nanomboka ny volana Jolay ny taona 2022 no voalaza fa tsy nandray karama ary tsy afaka miverina miasa intsony ireo mpanamory efatra mpikambana sy mpitarika ny sindika ny mpiasan'ny Air Madagascar. Raha tsy ahivina nefa ny volana Desambra no nivoaka ny fanapahan-kevitra fa afaka miverina miasa izy ireo ary mandray karama. Tsy nisy toena nefa izany raha ny fanazavana azo.
malgré anzany-kana efa zaza na dia nisy aza le grotte dia efa nampanaterina misy tany a dia tsy andrara iny hermady mihitsy le izy hoe mbola tsy miverina miasa mihitsy tena tsy rara iny hermady izy au fait nisy teny ministre Rive Rakotozaony zany laza hoe izy ny tompon'ny lakile ka peu importe des décisions de justice zany dia rehefa izy manapaka hoe miverina miasa dia miverina moa tsy miverina fa miangatahany tamin'ny syndicat-nay zany hoe raha manaiky izy anao profil bas dia averina. Etsy ankilany ny fanadinana tao ny herinandro lasa teo no fantatra fa tsy nanavao ireo fifanarahana miisa 520 mahery na ny contrat de durée déterminée ny avy eo anivon'ny orinasa Air Madagascar. Tsy mbola fantatra ihany koa ny mahakasika ireo CDI. Raha tsy aivona drafitra napetraky ny tale jeneraly vaovao tamin'ny fanendrena azy ny volana oktobra 2024 ny fanaovana ny fanadihadiana rehetra ary ny fanesorana ireo mpiasa tsy ilaina eo amin'ny orinasa. Mandeha ihany koa ny fefampiasa 500 no esorina raha toa ka manodidina ny 250 ireo mpiasan'ny Air Madagascar amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanaovana lavanty ireo entan'ny kampania. Nilaza androany avy eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana fa tsy misy mipikatra eto ny tena drafitra entin'ireo mpitondra vaovao ny kampania Air Madagascar. Miaraka amin'ny décision siasa reo mbola tsy tafona tamin'iny fa tsy fantatra zaza décision any mbola tsy courant zay zao mbola tsy manana information en précis satria mbola tsy tatra avy amin'izareo zay satria zareo moa tena mitaky ny indépendance any amin'izay décision rehefa fa hoe inona zany zao business plan nanjareo fikarakarana zay zany mbola tsy mbola mandamina zay zareo ka tsy tsara loatra hoe mbola tsy fantatra tsara le izy. Fanontaniana maro no mipetraka amin'izao fotoana izao ny fanjakana izay manana 700 ny petra-bolaza tsy mahalala n'inona inona marina ny drafitra fanarenana ny kampania pitaterana Air Madagascar. Anao ahoana ny toyiny ny 700 ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara nefa dia miankina amin'ny toe-pahasalamana ny kampania pitaterana nasionaly. Tsy nahazona fanampanazavana nefa ny avy eo anivon'ny Air Madagascar rehefa nanontaniany ny mpanao gazety androany. Andrasatria atreto moa ny fivoarany ity raha ny kampania pitaterana Air Madagascar ity fa mandray ny antoataratasy amin'ny famindrana alohan'ny Braony fananatandry amin'izao fotoana izao tsy mbola misy kosa nefa ankilan'izay ny lalàna nivoaka nanamarika ity fanamorana ny famindrana aloha ity ary ny fanalefana ny hetra tokony ho aloha amin'izany. Tsy ho ampy araka izany ny fempotoana enim-bolana no lazain'ny filoham-pirenena nandritra ny kabary ny lazany fanantanterahana izay famindrana aloha maimaimpona izay. Nanangona ny vaovao Ilili Rabiata. Ny volana janoary hatramin'ny volana jona 2024 no voalazan'ny filoham-pirenena ahafahan'ny olo-pirenena manatanteraka famindrana lova tsy handoavam-bola. Efa mandeha ny fandraisana antota taratasy ankehitriny na tsy mbola nisy aza ny lalàna manamarika izany. Tsy mbola misy hatreto ny tatitra amin'ny efa voaray sy nahavita ny taratasiny. Manazava ny taratasy ilaina amin'ny fikarakarana ny famindrana lova ny tale tompona andraikitra eo anivon'ny fananantany. Dia misy telo ny antota taratasy zay tsy maintsy matoa na original ny ilaina. Telo ny tena ataontsika hoe pièce maîtresse voalohany indrindra zany ny acte de décès zay alaina any amin'ny commune. Manaraka ny acte de décès anareo maty amindrana ny lova ny acte de notoriété na ny fanamarinana ny mahampandova. Any amin'ny commune ihany koa no alaina na afaka mamokana ihany koa ny notaire. Ary ny fahatelo ny fanamarinana ny fandoavana tombam-pananana zay alaina eo amin'ny centre fiscal. Nanamorayna aza ny famindrana lova eny anivon'ny fananantany, mbola sarotra kosa ny fanatanterahana azy amin'ireo sampanjara-panjakana hafa mifandray mivantana amin'ny resaka lova. Mbola maharitra ela ny fikarakarana ny antota taratasy atao amin'ny hafa. Ho sarotra araka izany ny anatanterahana ny famindrana lova maimaimpona noho ny tsy fisiany lalàna manafoana ny fandoavan-ketra tokony ilaina amin'izany. Atotanisa amin'izao fotoana izao ny atotanisa teo anivon'ny atotanisa ofisialy dia ny fomba ny session de droit zany amin'ny resaka fananantany dia 73% en session dia avy amin'ny fandovana. Dia rariny loatra raha iteneniko eto hoe ny ady mpianakaviana ilay satria adiny sampiavana ity resaka fananantany ity ary anisany io ary tsy diso ihany ny filoham-pirenena raha ny tenany io saingy eo amin'ny fampiarana zany tsy tokony atao ataontsika hoe théorie le izy satria lasa théorie zany izao raha ohatra izy ny teny hoe du 1er janvier au mois de juin dia tsy mitombona le izy satria mbola mila manova lalàna na io loi roviana misy session parlementaire raha 6 mois koa tsy ho ampy amin'ny olona zay hikarakarana dossier anankiray.
raha ny lalàna araka izany tsy mbola azo tanterahana atao anatin'ny enim-bolana ny fampanantenana nataon'ny filoha amin'ny volana Mey izao vao hisy ny fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka ahafahana mandany lalàna anatanterahana io fepetra io. Hatreto aloha izany sarotra tanterahana ny fampanantenana nataon'ny filoha na efa misy aza ny fandraisana natota taratasy. Hatreto aloha dia arrêté interministériel moa no anatanterahana ity fanapa-kevitry ny filoham-pirenena ity. Fa mikasika ny vaoan'ny fitaterana kosa indray dia miakatra ary hiatra manomboka ny voalohan'ny volana febroary ho avy izao ny fantsina ny sanda mifandraika amin'ny taratasy fahazahoan-dalana mitrandraka zotra sy ny fahazahoan-dalana ihany koa manokana ary ny sara-pisoratananarana amin'ny fanadihadiana fahazahoana mamily fiarakodia. Tokony hisy ny mamaritra iraisana hoy ny teo anivon'ny auto-école mialoha ny andraisana izay fanapa-kevitra tahaka izao mitondra ny fanadihadiana moa Gaëtan Andritsilavo. Sehatra telo ny tsy maintsy hiaran'ny fisondrotana manomboka ny voalohan'ny volana febroary ho avy izao. Taratasy fahazoan-dalana mitrandraka zotra na licence d'exploitation, taratasy fahazoan-dalana manokana na ny autorisation spéciale, ary koa ny sara-pisoratana anarana amin'ny fanadinana fahazoana mamily na ny permis de conduire. Ho an'ity farany ohatra, R1,000 no alohan'ny auto-école ho an'ny mpiadina iray aka permis A na A prime. Dia miarivo sy R1,000 kosa ho an'izay aka permis B, C, D ary E. Tokony hisy ny marimaritra iraisana mialohan'ny fandraisana fanapahan-kevitra tahaka izao, hoy ny mpampiofa ny anivon'ny auto-école. Ny anay zany hoe tsy mandahan'le fampisondrotana le droit d'examen fa mba nangatahanay zany mba ho jerena le marimaritra iraisany amin'le fampiakarana an'le izy satria ny fahefa-mividin'ny olona zany efa raha mahalala hoe tena mafy le fiainana zany zao raha zay ny ilazana azy. Vao hoe andohan'le sandan'le biometrika dia efa betsaka ny olona miembotra hoe voaka aloha raha misy hoany le anay fa tsy mbola manam-bola zay satria tsy voahomana tao anatin'izay raha teo moa le olona zany. Dia eto koa zany zao mitovitovy amin'izay fa misy ny fivondronan'ny auto-école ao anatin'ny syndicat efa hoe ivorikasika momban'io zany dia asa moa antenaina hoe mba izy zay tery-omborinina tsy abotry ny zanany tsy afatany reny. Na izany aza, nilazany tsy hampiatra ny saran'ny fisoratana anarana izy ireo noho ny fahefa-mividiny ny mpanjifa. Raha ny loharanom-baovao azo manodidina ny 540 isam-bolana ireo miatrika fanadinana fahazoana mamily ho an'ny eto Antananarivo manokana. Tanjona amin'ny fampiakarana io vola aloha io ny fanatsarana ny fitaterana sy ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny ATT na ny agence de transport terrestre hoy ny tompon'andraikitra. Izy ireo izay nanamafy fa isan'ny tompon'andraikitra amin'ny fampiofanana sy ny fanaraha-maso ny fitaterana eto amintsika. Ametrahana fitaterana tsaratsara kokoa zany raha tsy tanisa fa tsy tony sécurité routière, amélioration de la qualité de service atao anatin'ny fitaterana. Ny asanay amin'io zany dia manao ny fanatanana, manao ny fampiofanana, dia manao ny fisafona sy ny fijerena ny fiara mandeha rehetrarehetra zany, indrindrindrindra ny fiara fitaterana zany, fitateran'olona. Zay zany ny tena andraikitra eo anatin'io volet sécurité routière io. Ny zava-misy anefa raha ho an'ny sécurité routière manokana, manjaka ny kolikoly sy ny lalana ambanin'ny tany ary ny fahafantaran'olona, ohatra amin'izany ny fitsirihana fiara. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe isy fiovana sy fanaraha-maso akaiky ve ny fahasalaman'ny fiara sy ny fiara fitateram-bahoaka eto amintsika, ny faratsian'ny fiara izay miteraka ny fitopolo isan-jaton'ny lozam-pifamoivoizana na eto Antananarivo renivohitra izany na any amin'ny lalam-pirenena. Mbola mikasika ny olona ny fitaterana izay ihany dia mbola mitohy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fitarainana ataon'ireo mpitondra fiara vaventy manoloan'ny famerana ny entana tokony hoentin'izy ireo mangataka fahazahoan-dalana hanafatra fiara mifandraika amin'ny lalana eto amintsika ireo mpitatitra PPN mamatsy Antananarivo renivohitra. Efa nisy moa ny fifampiresahana teo amin'ny rotota hoy ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana ary hojerena akaiky ny fangatahana ireo mpitondra fiara vaventy ireo. Nanangona ny vaovao i Gaëtan Andritsilavo. Mitaraina ireo mpitatitra PPN avy any amin'ny faritra miakatra eto an-drenivohitra vokatry ny faharatsiana lalana eto amintsika. Eo ihany koa ny resaka pont bascule izay mametra ny lanjan'entana azon'izy ireo entana apetraka ny ministera tompon'andraikitra. Ohatra, noferan'ny ministera ho 10 taonina ihany no azon'ny fiara mahazaka 9 taonina entana. Takian'izy ireo araka izany ny fijerena manokana ny pont bascule sy ny fahafana manafatra fiara mifanaraka amin'ny lalana eto amintsika. Raha ny olana mipetraka amin'izao fotoana izao dia manana olana telo goavana ny ATC amin'izao fotoana izao ary hiloko zany fa hiva amin'ity taona ity. Inona moa le olana? Ny olana voalohany dia tsotra. Resaka
tonnage na bascule io zany a olana goavana tranga teo a dia tsy haiko na hitranga izy amitiana tsy tranga fa mitenanareo fotsiny ho avy zay olan'izay a dia anjaranareo mandinika rehefa avy eo. Ankoatr'izay takiny ireto fikavanan'ny mpitatitra fiara vaventy ireto ihany koa ny fampitoviana ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny fifamoivoizana. Nilazany teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana fa efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotota ary hojerena akaiky ny momba ny fitateran'entana avy any ambanivohitra mamatsy eny Antananarivo renivohitra. Efa misy laminasa mipetraka amin'ity taona ity momba izay. Miteny ianao amin'ilay hoe fanafarana fiara ao anatin'iny mihitsy zao a ny importation de véhicule prohibé miresaka izay amin'ny zareo ry amin'ny douane ry amin'ny finance fa tsy maintsy isy fanapakevitra hivoaka io atao ary ny code de la route efa maromaro efa milaza an'io fa miandry koa zany zay ny application ny code de la route vaovao io izay inona fa après an'ny fivorian'ny assemblée nationale amin'izao dia hiantsa io fa efa mandeha izy amin'ny bonne voie ozy mivaza dia miandry fampiarana azy tsika fa reny zany a fanontaniana efa mipetraka zay efa nanana valiny any valiny dia hitanareo fampiarana azy. Raha tsy hivina ireo mpitatitra fiara vaventy amin'ny lalam-pirenena eto amintsika no mivondrona ao amin'ny ATC na ny association des transporteurs camionneurs. Ny fitakiana sy ny fampiarana ny rariny sy ny hitsiny eo amin'ny sehatra ny fitanterana no antom-pijoroan'izy ireo. Manomboka amin'ny volana febroary kosa indray dia hiakatra 500 ariary ny vidin'ny parkina na ireny misy eurodateur ireny fiara mitantana moa eo amin'ny commune sy ny orinasa Easy Park izany. Mandritra izay ny bolana izay kosa ny fotoana fanandramana mitondra ny antsipriny vaovao Mianta Randrianaivo. Ny volana febroary ho avy izao no manomboka ny enim-bolan'ny fanandramana fampiarana ny eurodateur eto an-drenivohitra. Ny iray volana voalohany entina ampianarina ny vahoaka amin'ny fampiasana ny fitaovana sy entina anorona ny lalàna vaovao ifeny parkina ary ny sazy ho an'izay mandika izany. Analakely, Tsaralalàna, Ambatomena, Antaninarenina, Antsavola no ahitana izany mandritra ny fotoana fanandramana. 500 ariary isan'ora kosa ny sarany raha toa ka 200 ariary izany amin'izao dia mbola tsy misy ny eurodateur izao. Adiny 2 farafabetsa ny ora azo hividanana parkina. Teraka fatiantoka ho an'ireo mpamily izany raha ny fanazavana. Nenina zay 5000 zay ny vola alohanay. Nefa zay zany adiny nenina zay zany to 15000 zany dia x3 dia tsy zakanay nefa ny karamanay kely. Ka tsy mety mihitsy zany le parkina io ny tena marina. Le izy mandeha amin'ilay ohatran'ny taloha ihany raha azo atao. Eo amin'ilay mikisakisaka ny adiny roa nefa zay maketana aty tonga maraina dia amin'ny hariva vao miala dia kisakisakisaka mihetsika zany amin'ilay isaky ny adiny roa zany dia mihetsika foana dia le gasoil. 10 taona ny fifanarana nataon'ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny orinasa Easy Park ho fitantanana parkina eto an-drenivohitra. Hiditra ao anatin'ny tetibolan'ny commune ny 20 isanjato azo amin'ny fitantanana izany, manodidina ny 2.7 avoen'ny fitombon'ny tetibolan'ny commune vokatra izany raha ny fanazavana azo. Raha toa ka manodidina ny 900 tapitrisa ariary isan-taona ny vola azon'ny commune teo aloha, ho tafakatra manodidina ny 2 miliara ariary izany raha ny vinavinan'ny tompona andraikitra teo anivon'ny Easy Park. Polisy munisipaly iray kosa no hiandry ny parkina mahazaka fiara 50. Ny commune no nametraka ny vidin'ny parkina ho lasa 500 ariary raha ny fanazavana azo hatrany. Na prix na resaka prix io na resaka fanovana izay eritreretina ho farany kely indrindra ao anatin'ny projet ao anatin'ny cadre na 3P azy miaraka amin'ny commune urbaine n'Antananarivo sy Easy Park dia tsy maintsy zavatra ifanarahana ary ny commune urbaine n'Antananarivo no manome ny fanapahan-kevitra farany amin'ny fampiharana izay rehetra tapaka avy amin'ny fifanarahan'ny commune urbaine n'Antananarivo sy Easy Park. Avy any Eropa ny eurodateur ho ampiasainy eto, misy 730 izany izay efa voapetraka avokoa. Itombo araka izany vola hiditra amin'ny fanjakana ny amin'ny fitantanana ny parkina. Ny fitondra fiara no mizaka ny fiakaran'ny saran'izany. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray dia miena an-dalana ny mpianatra amin'ny faritra Androy amin'izao fotoana izao noho ny ahitany any an-toerana raha ny fampitam-baovao voaray mitaky ny anampiana anisan'ny cantine scolaire moa ny taleparitry ny fampianarana any Androy manoloana ity fialan'ny ndarana ireo mpianatra ity. Ny farim-padidian'ny mpampianarana Tsiombe, Bekily ary Belomo no voarakitra ao amin'ity faritra ity hatramin'ny volana febroary izao no iandrasana ny fanampiana avy aty amin'ny ministera FUB ho tonga any amin'ireo faritra ireo. Nanangona ny vaovao Lili Rabiata. Amin'ny sekoly roa ao amin'ny faritra Androy nanaovana fitsidiana. Mpianatra 5 sisa ny tonga any an-tsekoly raha toa ka 20 teo aloha.
Ary mpianatra 9 isa amin'ny mpianatra 450 no sisa mianatra ao amin'ny sekoly iray. Ohatra ny fitsoahan-daharana ataon'ny mpianatra any amin'ny faritra Androy ireo no ny fisian'ny ahitana any toerana. Ny fari-piadedim-pampianarana Ambovombe, Tsiombe ary Beloa no isan'ny vomafy amin'ity olana ity araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra any toerana. Ny fametrahana kantine scolaire no vahaolana angatahan'ny tompon'andraikitra ho an'ny sekoly rehetrarehetra tsy hanavahana. Ka ny vokatra izay hanontany izay dia maro amin'ireo mpianatra zany no misita fiandaharana. Misita fiandaharana no vokatra izay hanontany izay. Ka izay zany no nahatonga anay nametraka tamin'ny ministera hoe raha ohatra ka azo atao dia tokony sokafina daholo zany na asiana kantine daholo ny école izay tsy misy kantine. Izay zany ny solution napetranay tany amin'ny ministera. Ny volana febroary zao no tonga ny toerana ny fanampiana nanaovana tolo-tanana avy eto Antananarivo. Fanampiana vonjomaika omena amin'ny mpianatra ireo fanampian'ireo. Ny fanomezana kantine scolaire ny vahaolana maharitra ho an'ny sekoly tsirairay, saingy hatreto aloha azo ireo fanampian'ireo na ny sekoly efa misy kantine na ny sekoly tsy mbola manana kantine. Io kantine scolaire io zany mbola tsy maharakotra ny sekoly rehetrarehetra. Dia iny moa iarahana amin'ny bailleur de fonds mba ahafahana mandrakotra azy manontolo fa ity zany noho ny zavatra efa mitranga dia natao ilay izy mba ahafahana mamonjy avy hatrany ny ankizy ihany. Sady ny kantine scolaire izay efa misy iarahana amin'ny fanabeazam-pirenena dia ao amin'ny primaire ihany sy ny presco. Fa ny ankizy hatrany amin'ny lycée sy ny collège zany lasa tratran'ilay zava-mitranga ka izy zao zavatra atao zao zany tsy jerena hoe primaire fotsiny fa ho an'ny ankizy rehetrarehetra izay any an-tsekoly. Mandritra ny vanim-potoana tahaka izao zany hoe mandritra ny Maitsoahitra, ny faritra manodidina ny Betioky, Betroka, Benenitra, Iakora no mamatsy ara-tsakafo ny faritra Iaran-Kere. Manodidina ny 200 ariary ny kilao amin'ny mangazo any toerana ankehitriny raha tsy ahivina ary 900 ariary ny kilao ny vary. Fa fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Inde kosa indray teto anatin'ny roa taona farany dia fantatra izao fa ny roborobo ny fifanankalozana ara-barotra teo amin'ny firenena rotota. Manodidina ny 720 am'zato tapitrisa dolara moa ny entana nalefan'ny Madagasikara nakany Inde teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2020 ny volana febroary izao no nisy ny farabe karakaraina ny Inde ary anasany ireo mpandraharaha malagasy andray anjara amin'izany. Oliva Antriniala no mitondra izay fanadihadiana izay. Isan'ireo firenena vahiny mandray anjara betsaka amin'ny fifanankalozana ara-barotra amin'ny Madagasikara i Inde. Nahitana fiakarana ny fanondranana entana ny alohan'ny taona 2013 nilatsaka kely kosa izany tamin'ny taona 2012 teo. Mitombo kosa ny fanafarana entana avy any Inde. Ny taona 2013 $3.7 tapitrisa dolara ny entana nalefa tany toerana raha toa ka $4.570 no tetibidiny ireo nafarana. Ny taona 2013 ny tetina $4.550 tapitrisa dolara ireo entana naondrana, $2.780 tapitrisa dolara kosa ny nafarana. Ny taona 2013 tafakatra $8.470 tapitrisa dolara ny vidin'ireo entana nalefa tany Inde ary nilatsaka $2.480 tapitrisa dolara ny fanafarana entana avy any. Farany teo tamin'ny taona 2013 $770 tapitrisa dolara ny entana naondrana avy eto Madagasikara nakany an-toerana. Niakatra kosa ny tetibidin'ireo entana nafarana izay mahatratra $570 tapitrisa dolara. Isan'ireo entana alefa betsaka any amin'ny firenena indiana ny vatosoa izay ampiasain'izy ireo manodidina ny $770 tapitrisa dolara eto toerana. Ankoatr'izay ny jirofo, ny dipoavatra mainty, ny kafe, kanelina, ireo voamaina isan-karazany ary ny hazan-dranomasina. Ho an'ny fanafarana entana kosa, ireo vokatra fanafody ilaina amin'ny fitsaboana ny tena hafaran'i Madagasikara. 700 ny fanafody miditra eto toerana no avy any Inde. Ankoatr'izay ny fitaovana ilaina amin'ny andavanandro, toy ny visy, ny firaka ary ny simenitra ilaina amin'ny fanorenana trano. Ny volana febroary izao, mikarakara foara goavana ny firenena indiana, anasana ireo mpandraharaha malagasy handray anjara amin'izany. Ho hita ao avokoa rehefa mety sehatra fandraharana toy ny sakafo, ny lamba, fifandraisan-davitra sy ny sisa. The main purpose of this event is to invite investors to India.
misy ny hetsika maikiny india zay ho tanterahana Inde manomboka ny 8 ka hatramin'ny 20 febroary ho avy izao. Andreo mpandra eto Madagasikara koa dia antsoina manokana satria misy ihany koa ny fiara-miasa zay azo atao ary tombotsoa lehibe ho an'ireo mpandra malagasy no tongany mifanerasera amin'ireo mpandra zay afaka mandrara eto Madagasikara, afaka mampiasa vola eto Madagasikara. And find partners for them either to invest in India or to invest in Madagascar. Androany nisy ny fankalazana ny fa-enina taona ny Repoblika Indiana. Kiasika ny vaovao tranga mpiara-monina kosa indray toy ny famaizana tetsy Akorondrano omaly dia tsy nisy afa-tsy orinasa iray moa ny fantatra fa voakasiky ny afo mpiasa mandina 70 ao amin'ny orinasa ny arambony kosa no mitsahatra amin'ny asany amin'izao fotoana izao ary hatramin'ny 900 ny fitaovana no ambara fa tsy azo raisana intsony ihany koa. Oliva Antriniara ihany koa ny tena toerana nanangona ny antsipriny vaovao. Ankorondrano nandritra ny afony redareda omaly nisahotaka ny rehetra namoaka ny fitaovana atao amin'ity trano misy birao maromaro ity. Nandeha resaka tamin'izany fa orinasa 5 samihafa no indray levon'ny afo. Androany nefa raha ny fanadihadiana orinasa iray ihany no tena ny aramboina ary simba ny 900 fitaovana. Tsy nisy tompona ndraikitra afaka nanome fanazavana mikasika izany teny toerana saingy fantatra fa mandidina ny 70 ireo mpiasa ao amin'ity orinasa ity no mitsahatra vonjam-baika amin'ny asany amin'izao fotoana izao. Isandro nanatry maso no mitondra fanazavana saingy tsy nentina laina sary. Niavy zany tamin'ny andro maty tamin'ny 1 teo vao nalo atao pompier dia asa avy mihitsy ny pompier tsy ny maly tontolo maly alina jusque tamin'ny 1 fa zareo vao nala teo. 1 alina atoandro teo. Tsisy narara tsisy nina fa nentana ihany politika mibe be. Raha ihany zany tena simba dia ny orinasa Sikma dia koatran'izay ny taona hitana mivoaka fotsiny tsy déplacé zany. Araka ny tamin'ny sary fitaovana maro ny potika teto tsy nahazo mpanazavana ny mikasika ny fanonerana izany toy ireo trangana fahamaizana hatramin'izay ohatra ny teny amin'ny atelier Boan'Andravoangy, ny tsena teny Ivato sy ny sisa. Misarika ny saina ny fanonerana ireny fananan'olon-tsotra kilany afo ireny. Aiza ho aiza ny resaka fiantohana eto Madagasikara. Izavo no afaka misitraka izany rehefa toy inona no mahazo fanonerana manoloana ny voina tahaka izao. Raha ny fanazavana azy teny niviny trano fiantohana iray tsy misy fepetra sarotra ny fidirana ho mpikambana amin'izy ireny azo namangataka onitra rehefa sindra voina tahaka izao. Rehefa hoe resahana ny hoe assurance dia olona mieritreritra zavatra lafo foana. Zay zavatra zay tokony esorina ao anatin'ny eritreritra zay. Tsy voatery akory hoe rehefa fiantohana dia lafo be. Misy fiantohana mikasika ny olombelona zay 100 ariary isan-taona ohatra no aloha raha hoe fiantohana mikasika ny trano io arakaraky n'ilay hoe ohatrinona le zavatra iantohana dia tahaka ny ahoana ny mombamomba azy dia zay rehefa jerena zay dia mena amindrey hoe ohatran'izao ary zany no saram-piantohana aloha. Tsy dia misy zavatra lafo be io fa tsy voatery ho fananana na fitaovana no andoavana latsakempoka any amin'ny trano fiantohana. Azo anaovana izany ihany koa ny resaka fahasalamana eto Madagasikara mbola ambany dia ambany ny tahany liana amin'ity karazana tolotra ity. Araka ny fanadihadiana dia manodidina ny iray 100 mponina no efa mpikambana amin'ireny trano fiantohana ireny amin'izao fotoana izao. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena dia mahery ny 30 no maty tany Kamerona omaly nandritry ny fanafiana ny fanesesy mpanao viverniainy miisa 4 moa no ambara fa tompon'antoka tamin'izany ary ambaratra ny fany Boko Haram no tao ambadika ity fanafiana tranga tany Kamerona ity. Famitiny amin'ny sary France 24.
Anisan'ireo firenena afrikanina lasibatry ny fanafian'ny vondrona Boko Haram madray Cameroun. Omaly tsena lehibe iray any Bodo, Cameroun no nitrangan'ny fipoahana goavana. Manodidina ny 30 eo ny olona maty vokatry ny fipoahana teraky ireo mpanao viveriny aindy miisa 4. Manodidina ny 30 ihany koa ireo naratra mafy vokatry izany. Niparitaka teny anivon'ny sy tamin'ireo toerana be mpivezivezy ireo mpanao viveriny aindy ary nanao ny asa ratsiny. Ankilany nifanesa toaty ireo fanafian'ny Boko Haram, ohatra amin'izany ny 13 janoary lasa teo izay nafatesana mpino sy lambo miisa 12 tao amin'ny moské iray. Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad sy Benin. Tamin'ny taondasy, ireo firenena ireo no nanambatra ny heriny manoloana ny fiadinan'ny vondrona islamika ny toerana. Efa mavesatra ny tatitra hatray. Nanomboka ny taona 2013 dia olona 410 no efa maty vokatry ireo fanafian'ny Boko Haram raha ny tatitra farany voalohan'ny volana janoary lasa teo. Raha tsy iviny efa manodidina ny 20 ny fanafianan-tranga tao anatin'ny herintaona tany Cameroun ary efa indrosady izany tamin'ity volana janoary ity. Anisan'ny firenena nampy an'i Cameroun ihany koa manoloana ny ady amin'ny vondrona Boko Haram ny firenena Amerikanina izay nandefa miaramila 700 tamin'ny taondasa. Saika ny lafiny toe-karena sy ny vaovao ny fitaterana moa no isan'ny songadina tato anatin'ny fampahalala-baovao tamin'ny ity hariva ity. Isan'ny voaresaka tamin'izany amin'ny hoe ny volana febroary izao dia isan'ny foarabe izay atao any Inde ary anasana ireo mpandraharaha malagasy amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay ihany koa dia 3 volana teo aorian'ny fametrahana ny tale jeneraly ny vaovao any kompania mpitaterana Air Madagascar dia tsy mbola fantatra mazavatra eto ny mikasika ny drafitra entina narenana ity kompania malagasy ity. Ankoatra izay dia mandray taratasy amin'ny famondrana lovan'ny Brown fananatany manerana nosy amin'izao fotoana izao. Mangataka fahazahon-dalana nafatra fiara mifandraika amin'ny lalina eto amintsika ihany koa ireo mpitatitra PPN mamatsy Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Izay nisany mikasika ireo vaonsongadina nentina taminao tamin'ity hariva ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampahalala-baovao hatramin'ny farany. Manome fotoananao moa rampitso amin'ny iray atoandro. Velomatopo. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Socavitre.